zava-dehibe loatra amintsika ny resaka raharahantany ny zoly sitraka amin'ny fananantany ka izay no nahatonga ny fitondram-panjakana fanavaozana nanao an'izao assise régionale mialohany assise nationale mikasika ny raharahantany ny fananantany sy ny tranofonenana. Amin'ny ankapobeny zany fakan-kevitra avy amin'ny olona tsirairay no antony nanaovantsika an'izao assise zao. Marina fa efa misy ny lalàna mipetraka, efa misy ny rafitra mipetraka mikasika an'izany raharahantany zany, fa matombola misy ny olana ary olana efa tena lalim-paka zay manavotry ny vahoaka, zay mampikaikay ny vahoaka malagasy eraky ny Madagasikara ny resaka raharahantany dia asiantsika fakan-kevitra alohany andravoanatsika azy andraisantsika fanapahan-kevitra miaraka. Fanapahan-kevitra miaraka araka ny teneniko efa manana ny eritreritrinay zahay ato ny fivondrona fanavaozana, indrindra fa ny ato ministera zay tarihako tsy hijery afa-tsy zay tombontsoa vahoaka malagasy ampanarantsika ny lalàna zay ary averiko ny ray mandeha zay fepetra na zay fanapahan-kevitra raisina ka mifanaraka amin'ny zavatra roa dia tombontsoany vahoaka malagasy ary manara-dalàna dia tsy maintsy ho tanterahantsika. Zay zany ny tena ho zava-dehibe hivohitra aorianan'izao fakan-kevitra zao ka dia sorantsika fitondram-panjakana zay soloana rehetrarehetra teny eto tenako ny parlementaire ny avy amin'ny préfecture, ny district, ny commune miara-nanotrona fa dia miandry ny sosikevitra avy vahoaka dia hitantsika eo ny fanapahan-kevitra olana goavana ary efa lalipaka ny olana ny raharahantany eto Madagasikara ary maro ireo malagasy mikakeka mipetraka amin'ny taniny noho izay olana rahatany izay hanika miafara amin'ny famonoana ny samy malagasy. Anisany mahatonga ny olana rahatany ny fisiany tambazotra ratsy mpangalatra tany ary tsy afabela amin'izany ireo ratsa mangaika rehetra misahana ny fananantany hatramin'ny ministera sy ireo sampandra rehetra misahana ny fananantany unambara ny ministra ny fanajaliana tany General Ilson. Olana goavana rehefa lalipaka ny resaka olany raharahantany ny fananantany ny tanàna fonenana eto Madagasikara satria nanontany lovana zao aza misy mangalatra mifamono ny prala, mifamono ny mpiavana, mifamono ny mpiray-tanàna noho ny resaka aditany tsy vita satria sika ampiasam-panjakana isika fokon'olona no tena mahatonga an'io resaka aditany io. Ny ato amin'ny mpiasa ny domaine topone indray induit en erreur izy satria misy tena mpangalatra tany kaikilahy any mpanao osika vita ny hatrany karapanondro, vita ny hatrany amin'ny resaka dossier rehetrarehetra io ka da titre tena duplicata rehetrarehetra vitany zalahy ka tafiditra dolo zany na ny fitsarana na ny mpiasa ny topo domaine na ny ao amin'ny commune na ny fokon'olona indrindra fa le tena mpangalatra. Amin'izao fikanando nasionaly resaka fananantany izao dia misy ny fakakevitra inifotany atao amin'ny ministera fanajaliana tany mba hoentina amin'ny fikanandom-pirenena ary zavatra roa no tsy maintsy jerena amin'izany dia ny tombontsoa ny vahoaka malagasy sy ny manara-dalàna. Amin'ny ankapobeny zany fakan-kevitra avy amin'ny olona tsirairay no antony nanaovantsika an'izao assise zao. Marina fa efa misy ny lalàna mipetraka, efa misy ny rafitra mipetraka mikasika an'izany raharahantany zany, fa matombola misy ny olana
ary olana efa tena lalim-paka zay manavotry ny vahoaka zay mampikaikay ny vahoaka malagasy eraky ny Madagasikara ny resaka raharahantany dia asiantsika fakan-kevitra alohany andravonantsika azy andraisantsika fanapahan-kevitra miaraka ary averiko ny ray mandeha zay fepetra na zay fanapahan-kevitra raisina ka mifanaraka amin'ny zavatra roa dia tombotsony vahoaka malagasy ary manara-dalàna dia tsy maintsy ho tanterantsika. Araka nambarany Général Nilson René, ministra ny fananantany, dia hisy ny komite atsangana isaky ny distrikt mba hijery manokana ny raharaha ady tany sy fanolanana rahatany mba hialana amin'ny ady tsy mety vita amin'ny resaka tany. Andre fanapahan-kevitra ity komite ity rehefa tsy voava amin'ireo ratsamangaka rehetra ny olana. Ka manoloana zay komite sy resaka dia ho atsangantsika tsy ho ela zay hanao fanovana mihitsy tsika mba hahatonga azy hanara-dalàna dia ianareo distrikt no hitarika azy satria efa misy rafitra OMC ao amin'ny distrikt. Ny OMC efa misy mpitsara ao satria membre OMC procureur membre d'office. Efa misy les trois forces ao police gendarme miaramila satria efa misy ordre d'expulsion tsy maintsy hiasa reny efa MO reny état-major mixte opérationnel dia reo zany membre OMC ataontsika OMC élargi rehefa miditra fananantany dia miditra ny tenanay miditra ny zahay mitopolo domaine ny asan'ireo rehefa tena misy olany tany tsy voavaha mihitsy samy milaza manana ny marina miady any fitsarana tsy vita ary indrindra fa ny mampalahelo tena tompony indray no diso dia io komite no hitsirika hidina sur terrain ka zay tapaky ny komite no anomezana baiko na ny autorité judiciaire ny amin'ny mitopo-domaine ome ho azy ny taniny. Nanomboka androany moa ka hatra 3 andro ny atrikasa fakan-kevitra fikoanando nasionaly atao amin'ny ministera ny fanajaliana tany mahakasika ny fananantany tanjona dia angalana fehi-kevitra hoentina amin'ny fikoanandoam-pirenena. Dia teo zany ny olana teo amin'ilay fanaovany filatesan le morcellement tsy nampiantso anay izy fa raha nampiantso anay izy minisy hoe mety tsy fantany hoe eto le faritry ny tany vidiny fa raha nampiantso anay mifanila taminy izy dia mety hoe mba avitsonay sakanana izy tia taninay tia plananay fa tsy tia amin'ny anay ety nareo mandeha. Efa nisy ny fampirisahana nataonay dia teny taminay filatexa hoe des fonds en géomètre io dia naseny naka géomètre zay fa rehefa naseny naka géomètre zay dia nanatrika teto ny solotenany nefa nitsintanay ny toena hatramin'izao dia zay hoe mangataka foana zay ny hamerenana ny taninay ary takiany konkoa hoe anaovana annulation de vente ny taninay tsy ekenay konkoa fa ny taninay hoe atao annulation de vente satria ny ventenay dia ara-dalàna somatsara. Raha zafindrakoa zany ny tompony tany ny andohan'ny teto ary raha mivarotra izy tsy mivarotra filatexa fa reo olona majinika mitovy aminany no varotany kanefa rehefa nateo mifanotofana tany tsy natonao hoe tompony tany nanefa ny olona mivarotana amin'ny andro alina zareo no mamiditra teo dia takonao koa tany majinika satria ho tako ny vola be mpanaka reny ka nangatahana zany ho jeren'ny mpolo-panjakana zavatra sahala amin'izao fa mijaly ny gasy ny tompony iray mangatakaty izy zavatra eo no miseho isan'andro san'andro maro zavatra maravy sy ny karazany fa miatra ty aminay izy eo ka dia volotarainy zahay satria ohatra tsy mahana zo mihitsy any le mpanjova sy mipividy ny tany ara-dalàna fa ny manam-bola ihany manjaka tsy Madagasikara ohatra salala amizao zany vovoety tsy marizavoir sy betsaka nitsindravolena mahazo olona ety tsy zany nikotrany namidy dia mbola mahana 1 hectare zany zay ao anatin'ny filatseko zao kanefa tsy tofam-potsiny eo mpivoany eo dia zay no mahatonga ny mpanjova hitaraina hoe tokony mba hojerana ihany le fananantany fa tsy manam-bola ihany zany sy mitsaritsasim-bola latabatra manjaka fa tsy jerevana koa le tsarisasiny madinika zay ty ambany fiadidian'ny tanàna ety satria na mierana an'iny nge zany raha fahalalako azy mety tsy mahalala an'izao fa ny tompony zao fa voatsotra ny tany dia zay fotsiny.